tsy manino efa zay no politika ny efa nifiditsika hatrany am-boalohany mihitsy ny sokatra amin'ny rehetrarehetra indrindraindrindra fiaraha-miasa hanome tombony ho an'ny vahoaka malagasy dia maisina tanam-pivahoaka zay ihany no asehontsika androany nandraina avy amin'ny fanjakana rosany atsika ireo camion zay azontsika ampiasaina amin'ny fitaterana ny fanampiana ny Thomasina azontsika ampiasaina koa ireo amin'ny fitaterana ny miaramila ny amin'ny toerana zay editsika amin'ny fangalarana tsy fandriam-pahalemana sy ny asa dahalo toy izany koa ireo helicoptera ireo irarina mba hanampy ny tafoka malagasy ny zandarin'ery izay miasa mafy ana toerana amin'izao fotoana zao ary tsy ampy fitaovana androany ireo dia efa makany Thomas na ny helicoptera na ny camion makany Thomas na mitatoka zay azo faterina ko amin'ny fanampina Thomasina dia matofoloha misy ve ny fizarana fahaiza manao amin'ny fikirakirana ireo fitaovana ireo efa misy io mandeha androany raha tsy diso aho efa ny copilote efa pilote malagasy miaramila gasy ny copilote reo helicoptera reo makany ny camion moa dia efa chauffeur atsika no mitondra azy ararontana kely mikasika ny tontolo politika araka ny fantatra ny valo amby roapolo journal azo ny anaterina amin'ny tolozotra amin'ny faidiko nefa mbola misy misisika miaraka alahy lazaina hoe vazaha ino teo aloha zany mbola ty ara hitantana manambola mety mikasika zay ny tsara ho marina aloha ary tsara tonga dia apetratsika manomboka androany tsy tondrozotra araky ny eritreretiny sasany tsy tondrozotra tsy tokony nampiasa kory an'ilay terme tondrozotra korytsika amin'ny zavatra atao amin'ny sadek rapitso fa rapport no atolotra ny sadek rapitso rapport atao anatin'izay efa-bolana zay inona ny zavatra vita inona ny fihingana vita dia inona ny zavatra atao manaraka eo zay no mena azy fa rehefa naheno le teny diso kely le hoe feuille de route dia taitra daholo ny rehetrarehetra satria matetika moa ny feuille de route ohatrany zay le izy dia tsy izay io fa rapport no aterina amin'ny sadek rapitso rapport milaza ny zavatra vita atao anatin'ny efa-bolana sy ny zavatra atao aorinin'izao fiaonana amin'ny sadek rapitso zao zay le sany hoe le taritra iny ve zany andriamatofoloa mety mbola azo misy fanamboarana na fanitsiny rehefa aorinana hitany zareo azy tsika olona firenena manana ny fiandrianatsika souverain tsika amin'ny décision zay raisitsika efa nandray fanapa-kevitra tsika hoe malagasy no mitady ny vahaolany samy malagasy ny fifampiresahana entre tsika malagasy dia ao amin'ny concertation nationale zay maromaro izy ny hisy atoato raha tsy diso ao ohatra ny fahandeha indray ny concertation ho an'ny tanora manokana iny mety fahandeha aloha iny mba samy hafahantsika miteny daholo ny rehetrarehetra an'le fifampiresahana ny hoe miova amin'izay zavatra omena na ny taratasy nalefa ny union européenne ny union africaine iny dia mazava hoe manome mba mandrisika zay le izy ihany hanao an'izay fifampiresahana eto Madagasikara zay mba ahafahantsika miboso makany amin'ny fifidianana mbola ho hitanareo fa tsy maintsy avoaka ny ofisialy eny zay rehefa omena azy an-tanany tsy maintsy avoaka ny ofisialy zay tsika mahita azy hoe inona ny zavatra ny tanterina any inona le programme atsika hoe amin'ny teny vazaha hoe chronogramme inona le zavatra atrehintsika manomboka zao ovinantsika manomboka ny concertation nationale des jeunes vinantsika manomboka ny concertation nationale ny régionale vinantsika manomboka ny refonte électorale vina atsaizany mety eritreretana ny anaovana ny fifidianana na ny fitsapan-kevim-bahoaka arakaraka ino zavatra avoaka ny concertation nationale eo ovina no anaovana ny fifidianana ny filohan'ny république fahadimy zay no ataontsika hoe chronogramme zay zavatra hivoaka any fa tsy sanatria hoe feuille de route no omena azy dia ho ravana ny ary dia ho zaran'ny atsy ny place atsy ho zaran'ny atsy zay vozana ianareo mpikambana amin'ny gouvernementa monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la fédération de Russie à Madagascar,
tompokilasy tompovavy eto ampanomboana dia manatitra ny fiombonapo sy ny fankahirezana ny vahoaka malagasy izay niarany vokadratsy ny rivodoza ny sesisesy teto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana izay tariako. Hitatsika fa efa mandeha niezaka fanarenana any amin'ireo faritra voamafy tamin'ireny rivodoza ireny. Ezaka izay ataon'ny fanjakana voalohany indrindra fa ao koa ny fandraisana anjara mavitrika avy amin'ny sehatra tsy miankina ny fiarahamon'ny pirenena, ny fikambanana isan-tokony ary ireo olon-tsotra malagasy tsara sitrapo avy amin'ny lafivalonynosy ary eo koa ny malagasy monina ny ivelany tsy manadino ny piraitan-drazana ao anatin'ny sarotra mendrim-piderana ary amporosina hatrany izany fiaraha-mientany samy malagasy izany satria anjarantsika sy adiditsika aloha izany vao miantso ny fanomezan-tanana avy any ampita isika koa araraotiko izao fotoan-dehibe zao mba hanamafisana ny antso ho atsika piraitan-drazana na eto na ny ivelany. Raha mbola misy azonao atao na ianao manokana na eo amin'ny fiarahamonina misy ianao dia manaova tsy baibaika mandefasa fanampiana na mandehana manampy any amin'ny toerana rehetra izay mila izany raha afaka manao izany ianao mba fanampiatsika samy malagasy amin'ny fomba hita maso izay atao hoe fihavanana izay soatoavina mampiavaka atsika izany. Androany isika dia mandray ireto fitaovana sy fanampiana avy amin'ny fanjakana rosianina ireto mba ento manamafy sy manafaingana ny asa fanarenana ataotsika. Ny rahalaiko filoha rosianina Vladimir Poutine moa dia manome toky ahy na nome toky ahy tamin'ny fiaonanay tany Moscou iny fa andefa fitaovana sy fanampiana tsy indray mandeha fa arak'izay ilaina sy arak'izay tratra mba hanoana sy hanoana niezaka fanarenana ataotsika malagasy. Nandefa fiaramanidina roa tamin'ny alatsinainy lasa teo izy mitondra fanampiana ara-tsakafo milanja 80 taona izay ahitana vary 30 taona, tsaramaso mena 40 taona ary menaka 30 taona izay raisitsika amin'ny fomba manitriketrika androany io androany nefany any Tomasina no tena ilatsika azy fa ny tena horaisitsika eto androany dia reto fitaovana izay hitatsika maso eto izay fitaovana miaramila na dia tsisy fitaovam-piadiana araka ny teneny ny andriamatoa chargé d'affaires teo dia ireo no tena raisitsika amin'ny fomba manitriketrika androany. Herinandro teo alohan'izay dia nandefa angidiby matsy sy fiara lehibe koa mampiasaina amin'ny fitaterana fanampiana any amin'ireo faritra voamafy sy hanoanana ny asa famonjena hafa. Antenainay ihany koa izy ireo andriamatoa chargé d'affaires mba hanampy ny tafika malagasy sy ny gendarmeria izay miady mafy tsy ampy fitaovana amin'ireo dahalo mpangalatrongy any amin'ny faritra atsimo any amin'ny faritra andrefa. Izao fiaraha-miasa izao dia fitohizan'ny fifandraisana ara-pirahalaina misy efa ela eo amin'ny Madagasikara sy Rosia fa ho velomitsika sy ho amafisitsika indray mba hisy vokany bebe kokoa eo amin'ny fiainany vahoaka malagasy sy ny vahoaka rosianina. Eto dia mamela ahy mba hanolotra fisaorana manokana amin'ny teny vahiny amin'ny solitenan'ny fanjakana rosianina. Monsieur le chargé d'affaires, le soutien que manifeste la Russie envers Madagascar à travers ses aides et outils de travail permettra de multiplier et accélérer les efforts de réhabilitation et de soutien à la population que notre gouvernement engage déjà au niveau des régions victimes des cyclones successifs de cette année. L'appui de la Russie contribuera également au redémarrage rapide de l'économie nationale, qui est la meilleure garantie de la reconstruction durable du pays. Je réitère ma sincère appréciation de la solidarité manifestée très tôt par mon frère le président Vladimir Poutine, ainsi qu'à la volonté de plusieurs acteurs majeurs russes de renforcer notre coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt réciproque. Spasiba. Indrindra inareo piraitan-drazana tramboina noho ny rivodoza
manome toky anareo aho a tsy maintsy tonga any aminareo ary aingana ireto fanampiana ireto makahery anareo koa aho ry miaramila sivily olo-tsotra mifanampy amin'izao ezaka izao tsy maintsy vitatsika hatramin'ny farany ary vita tsara izao asa makadiry famonjena ny malagasy hatrehitsika izao mankasitraka tompokila makatelina tompokivavy de Russie à Madagascar. Ianareo manamboninahitra sivily sy miaramila rehetra izay nasaina amin'izao lanonana androany izao, tompokilasy sy tompokivavy ajaina isany. Ny volan-teny dia ny fisaorana n'Andriamanitra lehibe nanomezany atsika ny tombonandro ka nahafahantsika tafavory anio amin'izao lanonana fandraisana amin'ny fomba ofisialy ny fiaraha-miasa izay eo amin'ny firenena rosiana sy ny firenena malagasy. Manarak'izay dia miarahaba antsika rehetra ny tenako amin'izao fahatongavanareo marobe izao. Izao fahatongavanareo marobe izao dia marika lehibe fa vonona tanteraka isika ifanometanana sy fanoana amin'ny asa rehetra izay sahanina eto amin'ny firenena, indrindra ny asa izay sahaniny folo alin-dà malagasy ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Andro ray izay manamarika ny fiaraha-miasa matotra amin'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny Federasiona Rosiana ity andro anio ity. Ny fanampiana atolotr'izy ireo anio dia porofo hita maso manamarina izany, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena taoriana ny fandalovany rivo-doza roa misesy teto amintsika izao. Mahakasika amin'ny vantana ny ain'ny vahoaka sy ny fiainan'ny fianakaviana maro izay tratrany voina izao fietsika ataony firenena rosiana amintsika izao. Sarotra ny fiatrehana sy ny fanarenana ireo ravo, koa ampanatreana tena lehibe no anolorako fisaorana ho an'ny firenena rosiana nanolotra ireo fitaovana goavana ho an'ny firenena, indrindra ho an'ny tafika malagasy hoentina miatrika ny vokadratry ny loza izay nateraky ny rivo-doza. Misy no ampiteny izay milaza hoe ao anatin'ny fotoan-tsarotra no ahitana ny tena namana. Izao fanomezana izao dia hanampy betsaka amin'ny fanarenana ny faritra voakasika ireo rivo-doza ireo, ary hanampy ireo vahoaka izay trabony iverina amin'ny andavanandrom-piainana. Tianay ho fantatry ny vahoaka fa eo anilany vahoaka hatrany ny fanjakana ary vonona mandrakariva ny tafika malagasy hiatrika sanankateraka ny adidy amin'ny fiarovana sy fanampiana ny vahoaka malagasy. Madagasikara sy Fransa nefa firenena fa miara-miasa hatramin'izay ary fa manana tantara iraisana koa io hatramin'izay dia angamba fijeriko azy tsy tokony hipetraka ilay fanontaniana fa mitohy ny fiaraha-miasa hatreto aloha. Ny zavatra nangatantsika malagasy hatramin'izay dia ny fanavaozana an'io fiaraha-miasa io mba hahazahoan'ny vahoaka malagasy tombony. Dia izay no anisan'ny fampiresahana tany. Ina tokony azo amintinana n'ilay hoe dianao tany Fransa ty zao? Efa hitanareo amin'ny vaovao rehetra reny ny fiaonana tamin'ny MEDEFI sy ny GEM izay tenako no mitarika azy tao dia misy projet maromaro eo amin'ny 430 ao zany projet structurant rahatsiny amin'ny teny vahiny ampiasaina izay mety tsy haharitra akory dia efa ho tanterahana izy io marobe io anatin'ny énergie be da be ny zavatra iaraha-miasa ao dia nisy koa reny fiaonana tao amin'ny banky mondialy niaona tamin'ireo mpamatsy vola izay efa mahazatra antsika sy ireo
fondation zay afaka manampy atsika indrindraindrindra ohatra ny fahavazana ao atao-masina no nanehoany mpamatsy vola ny fahavononany anohy fiarah-miasa amintsika sy hanampy atsika bebe kokoa. Dia ny fiaonana tamin'ny Andriamatoa Filoha moa zany Emmanuel Macron dia ataontsika hoe mahavelom-bolo ny fampiresahana tao misy ny fanasoniavana ny fiarah-miasa amin'ny fanamboarana ny porony Diego izay raha tsy diso dia nangataka anisan'ny nangatahantsika ny fanafoanana ny trosa amin'ny teleferika dia efa voaraina iny dia miandry ny valiny angamantsika. Zay ny ataontsika hoe raha ohatra ka hoe fitaterana fohifohy ny fiaonana tany France. Mikasika ny ireo diaspora ny Batofiloha mieritreritra miandrandra ihany koa izy ireo mba handray anjara ny fifidianana mikasika resaka biometrika ihany koa manaona mikasika zay teo. Tsy ny diaspora frantsay ihany nangataka an'iny fa ny diaspora rehetra zay niaona taminay na tany Afrique du Sud na tany Abu Dhabi dia samy mangataka ny andraisany anjara amin'ny fifidianana daholo. Dia misirosona amin'ny enrôlement biométrique angamba ny malakilaky kokoa mba ahafahantsika manome anjany zo zany an'ireo mpiray-tany razana amintsika ny ivelany. Zay angamba ny enrôlement biométrique mandeha ny hoe ho tratra sy tsy ho tratra amin'ny fifidianana zay isy eo tsika mbola mahita azy fa fanirina ny atratrarana azy fa efa mandeha ny enrôlement biométrique. Fa raha tokoko mikasika inona teo le resaka momba ny hoe inona moa réplique par rapport amin'ilay trabolona ny Tomasina, inona no mbola hoe fanampiana avy amin'ny fanjakana afaka hanarenana indray ny Tomasina. Ny fanampiana azo tsika efa be da be ny tokony atao angamba dia ny fandrindrana azy satria ny fandrindrana hitako olana sy mampimenimeny ny olona amin'izao dia zay angamba ny tokony atao ny fandrindrana aty tampony mihitsy mandray anjara any amin'ny zavatra misy any atoerana. Zay no hiezahana atao ato ny amin'ny famboarana ny simba ny amin'ny fizarana ny inona moa zany fanampiana zay efa be da be tonga any. Zay no ezaka tsy maintsy atao ato.